ao anatin'ny sosialy indrindra no anoizantsika ny vaovao Girany Tatitra izay navoaka ny ivitoeram-pirenena manara-maso ny sehampiarina vary na observatoire du riz dia tamin'ity taona ity no nanafatra vary betsaka indrindra isika eto Madagasikara satria dia nahatratra roa hetsy taona ny vary avy any ivelany niditra teto amintsika ny valovolana voalohany tamin'ity taona ity. Raha ny atotanisa navoaka ny avy eo anivon'ny faditseranana izay nitateriny ivitoeram-pirenena manara-maso ny vary na ny observatoire du riz dia nahatratra roa hetsy taona ny vary izay lany janoary 2014 sy aogositra 2015 izany hoe mihoatry ny 707,5 taona raha hoarina tamin'ny vanim-potoana toy izany ny taona 2012. Tao anatin'ny herintaona nanomboka ny volana jolay 2012 hatramin'ny jona 2012 dia tafakatra 700 sy 4 sy 4 tapitrisa ny vary izay nafarana. Voalazan'ny tatitry ny observatoire du riz hatrany fa somary nidangana ny vidin'ny vary tamin'ny volana jona teo raha hoarina tamin'ny taona teo aloha. Nitombo 30 ariary isaky ny kilao izany ho an'ny vary fotsy ary ariary 100 ariary kosa ho an'ny vary akotra. Ny volana jolay sy aogositra lasa teo dia mbola nahitana fiakarana izany, nisolotra 200 ariary isaky ny kilao izany ho an'ny vary fotsy, 30 ariary isaky ny kilao ho an'ny vary akotra ary 70 ariary isaky ny kilao ho an'ny vary nafarana avy any ivelany. Hatreto raha ny voalazan'ny observatoire du riz dia mbola tsy azo ny atotanisa mikasika ny vokabary eto amintsika. Ny ano azo ambara dia misy fiantraikany teo amin'ny vokatra ny tsy fahampiany orana sy ny firongatry ny anjiam-balala izay nahakasika ny roapatelo ny Madagasikara.